tompo tonga kehitriny ny fotoana miloranao ny tenanao amin'ny fiangonana koa mety izy ianao ho teny tonga nofo eo amin'ny fiainanay. Mety izy ianao ho teny tonga nofo eo anivon'ny fianakaviana izay nantsonao hivory eto anatrianao androany. Dia tahio ny teninao tompo mba hitondra fanavoazanao anay ka hitoeranay ho taranaka voafidy ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho anao irery-any. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy. Amen. Mahasambatra ny fianakaviana, ny fikatsahana, ny fahamarinan'Andriamanitra. Izany indray ry havana no afatra ny filazantsara ho antsika amin'izao alahady farany amin'ny taona izao. Ny tantara izay novakiana tao amin'ny bokin'ny Luka teo no raisina amoaboasana izany roa hevitra izany. Tantara sarobidy satria ao amin'ny soratra masina dia tsy misy afa-tsy ioreriandry. Ioreriandry no mitatitra ny fahazazan'i Jesosy. Izay marika voalohany amin'ity tantara ity ry havana dia ny fahitana fa mandalo krizy ny fifandraisan'i Jesosy amin'ny ray aman-dreny. Dia krizy izay tsy zoviana amintsika miaina amin'izao fotoana izao fa fantatsika tsara amin'ny fitaizana ny zanantsika koa. Ambaran'ny Luka eto fa averin'i Jesosy. Tsy fantatra ny ray aman-dreny moa izay nalehany ka dia mitadiavina izy. Inona moa izany ry havana tsy fiolo? Iny izany tsy passage à l'acte toy ankizy. Iny izany tsy crise d'adolescence. Ry havana, ny olana mipetraka amintsika ray aman-dreny amin'izao fotoana izao anie ka efa nodiavany Josefa sy Maria tamin'izy nitaizan'i Jesosy. Tototatraizatraiza izy ireo nandeha nitady an' Jesosy mikaroka azy atraizatraiza. Mahafotra ny alahelo tamin'izany ka nahatonga Maria nitaraina tamin'i Jesosy rehefa nahita azy izy hoe anaka, ahoana no nanozo taminay ianao? Iza ato alahelo rainao sy izao nitady ianao. Nandalo krizy Jesosy, nandalo krizy ny fitaizana sy ny fianakaviana. Fa ny zavatra voatsikaritra faharoa kosa nefa ry havana manoloana izao krizy izao dia ny fahatonena ananan'izy telo miaraka tondry ao anatin'ny krizy. Izany no hita amin'ny zareo fa na dia nisy aza ny fanomezantsiny araka ny hitantsika teo izay nataon'ny Maria tamin'i Jesosy, na dia nisy koa aza ny tsy fankazon-kevitra fa tsy Maria taraina hoe ety nahazo anay, ety alaherinay mitady anao. Jesosy kosa dia nanolotra tsara ny tena identiteny dia ny mahazanak'Andriamanitra azy sy ny filany hitoetra miaraka amin'ny rainy. Na dia mibaribary amin'ny fitantaran'ny Luka izany ry havana dia tsy misy adiny fanjevona tao. Tsy misy fifandirana tsy ny fandrenesana tamin'izany ary tsy misy firitondritonana ny fanorosorenana koa. Fahatonena, fifanajana, fisaintsainana koa ny tenin'ny fanaovana. Izany no hita tamin'ny fifandraisany Jesosy tamin'ny ray aman-dreny. Ao anatin'izany dia miravina mora foana ny krizy. Voalaza fa tsy nanohitra ny ray aman-dreny ny Jesosy tamin'izany fa niara-nody tamin'ny tany Nazareta dia nanoho azy. Azy inona ry havana fa izany fomba fanatrehana krizy izany no nahafahany
nahafahan Jesosy aza araka nyvoavaky teo no nahafahany hitombo tena sy saina sady nirofity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Fa ndeo jerena zay nahatonga ity tantara ity ho tsara fiafara toy izao. Inona loatra re nantony nahatonga ny fianakaviana nisan'i Jesosy aza tetỳ an-tany ho afaka nandresany Kristy zany tsy vitany hoe mahaliana fotsiny ny fahalalany zany fa tena mahasoa tokoa tsy ho an'ny ray aman-dreny ihany fa antsika kristianina rehetra miaina amin'izao fotoana izao. Ry havana, zao tantara ny fianakaviana nisan'i Jesosy zao dia mampiseho miharihary ny fivelarana tian'Andriamanitra ho tratrarany fianakaviana kristianina rehetra dia fivalarana ao anatin'ny fiainana feno firaisapo, fivelarana ao anatin'ny fiainana anjakan'ny fitiavana. Inona ny fanalahidin'izao famombiaza amin'ity fianakaviana ity izao? Voalohany dia ao ny fiombonana mafiorina, firaisana tsara nisy teo amin'ny fanambadian'i Josefa sy Maria. Hita eto amin'ity tantara ity fa tena mpivady-banana firaisana tsara izy ireo. Jereo nge raha nitranga ny fahaverenan'i Jesosy dia tsy mba ny fanometsiny, tsy mba ny tanany akila norangory fototry ny afo, ary tsy mba namena ny anankiray hikaroka irery amin'i Jesosy izy mivady, fa niara-nandeha hitady an'i Jesosy zany. Ry havana, inona kosa re no re matetika eo an-tokantrano ao? Inona kosa no zavatra hita ao an-tokantranontsika ao raha sendra misy tsy fitezan-javatra? Nizay ariny ianao. Nataonao ihany natonga an'izao ny raha mba ny amin'ny tempo ianao dia tsisy zavatra manjoantsika tahaka an'izao. Safotra ao anatin'ny olana maro samihafa ny firaisan'ny mpivady ka tsy hita intsony izay mahampivady azy. Mpivady mifanirika andraikitra, mpivady mifanebaka, mpivady mifampiantoka endri-toana aza, mpivady tsy manana fiambonana. Fa tsy tonga ho azy tsy akory havana ny fananan'i Josefa sy Maria fiambonana toy izany. Fantatsika tsara ny tantaran'izy reto vao nampahatsevany tamin'ny Krismasy zany, fa olona samy nikatsaka fatratra anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izy, na i Maria zany na i Josefa dia samy nanatanteraka arabaky tena ny sitrapon'Andriamanitra nampitondran'ny anjely. Rehefa nambarany anjely tamin'ny Maria fa hitoejaza avy amin'ny fanahy-masina izy ka hiteraka an'i Jesosy mpamonjy, dia tonga dia namaly izy nanao hoe intinaka izy vavin'ny Tompo, engany eo tonga amiko araka ny tenina. Josefa koa rehefa nilazany anjely fa ny fanahy-masina nananan'i Maria nizaza ao an-kibony, dia tsy nisalasala napakatra ny Maria izy araka ny tenina ataon'ny anjely tao. Izany finiavan'izy mivady anao sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia nanokatra sehatra vaovao teo anoloany, dia sehatra izay nahafahany nanana fiombonana hatrany. Ry havana, manaona kosa ankehitriny ny finiavan'ny mpivady anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha hoy ny soratra masina hoe ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, aza sosotra ny vadinareo, mameloma tsara ny vadinareo, tezao tsara ny vadinareo, tahaka ny ataon'ny Kristy amin'ny fiangonana. Ahoana ny eritreritry ny lehilahy mandray izany? Na ahoana koa ny avary ny indraindray? Ka izy aneka le vavy sary-tiavany e? Manao izay mahasosotra. Tsy mba mety atory fa ny azy ihany. Raha io koa ny ten'Andriamanitra hoe ianareo vehivavy manekeny ny vadinareo tahaka ny anekenan'ny Tompo, fa ny lahy no lohan'ny vavy, tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Dia ahoana indray ny eritreritry ny vehivavy mandray izany? Tsy lasa kosa zany. Aza dia anaky azy foana amin'ny zavatra rehetra. Zaho kosa mba manana ny mahizao ihany ka tsy anaky forotra lava eo. Tsy manana ny finiavana anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy afaka
amin'ny fiangonana tsara. Tsarovo ry havana fa tena mampiray ny mpivady ny finiavana hikatsaka, ny finiavana eny, ny finiavana anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa antoky ny fiangonana tsy azo ahany ny fiaraha-mpivady manompo ny tompo amin'ny fahitsiny sy ny fahatsorako. Ary indray, sy tonga ho azo isika ny fananany Josefa sy Maria fiangonana tsara toy izao. Fa nanolokolo zany firaisan'izany koa ny fifampizarany ny fihetseham-pony. Raha tavela tany Jerosalema Jesosy ka tsy hitan'izy mivady teny an-dalana dia tsy mba azo mifandrapanahy fampiampangy izy mivady. Fantany fa tsy hitondra vahaolana izany fa vao mainka aza mololana hafa indray koa. Fo ny ray fahatairana, fo ny ray alahelo, izany no nanosika azy hiara-manao fikaroana. Izy ato alahelo ny ray sy ny ahy miara-malahelo, hoy Maria. Fiombona petsepo no hita tamin'izy mivady. Ry havana, manaona kosa ny fifandraisana. Misy ao mpivady ankehitriny, tsy ray matetika ave taona maromaro ateo arian'ny mariazy hoe efa fiarahamonina tsisy. Tsy mba nanjavatra firy iarahana itsony zahay. Izay mba zavatra mitondra fifaliana ho an'ny anankiray dia tao tsy ao amin'ny iray akory. Izay alahelo ny an-daniny tao tsy mampiraika ny ankilany akory. Adino ny lokalokany fanaovana tamin'ny fotoana namrena tokantrano hoe ho fo miara-miteko, ho fo miara-tsabatra. Ry havana, mpivady amin'ny fampizara fihetseham-po dia ny hafaliana sy ny haravona, mitahotra sy ahiahy, ny alahelo sy ny fahoriana, ny atezerana koa azy, izany koa no manamafy ny fatoram-panambadiana. Raha saka amintsika manao izany no ny fahalementsika amin'ny maha-olona antsika dia angatao amin'ny tompo, fa izy no manome antsika fo vaovao miara-miteko indray, fo miray fihetsehana, fo miombana indray. Ary indray, tsy tonga ho azy hoy isika ny fananany Josefa sy Maria izany fiangonana tsara izany. Fa ahoana koa, inona koa ny antony? Manamafy izany firaisan'izany ry havana ny fanaovan'izy mivady tokotra miara-manindra sy soroka miara-milanja teo amin'ny fanatanterahana ny adidiny iray aman-dreny dia ny fitaizana ny zanany. Voamarika tsara eto amin'ity tantara izay notanteriny Lioka ity. Voamarika tsara ao fa tsy Josefa irery na i Maria irery no nandeha nitototo ny tadiny zanany, fa izy mivady niaraka niara-dalana trano. Ny fahaizan'izy mivady niara-taiza sy niara-nanabe dia nanampy azy azo mora foana ny fankatoavan'i Jesosy izay hita amin'ny fiafaran'ny tantara. Sarotra amin'izao andro any antsika izao ny mahita mpivady miara-dia foana, indrindra miara-dia amin'ny fikarakarana ny zanany aty any ivelan'ny tokantrano. Vitsy ny ray aman-dreny miara-manatrika andreny para-professeur any amin'ny sekoly. Tsy firy ny ray aman-dreny miara-manotrona ny zanany amin'ny fampisehoana ataony izy amin'ny marsa izay ataony sy amin'ny fety karakaraina any an-tsekoly na ny fikambanana maro samihafa. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny ray aman-dreny miara-mitondra ny zanany anatrika sekoly ny tenin'Andriamanitra. Raha vonina hiara amin'ny fitiavana hitondra baolina irery sika ry havana, raha vonina andao ny fifanjanana isika, raha vonina anatanteraka ny fikarakarana zanantsika amin'ny fiaraha-misalahy amin'ny mpivady isika hatramin'ny madinika indrindra ka hatramin'ny goavana indrindra dia hiara-tsambatra koa amin'ny fiaraha-mioty ny vokatry izany fiarahana izany. Farany, inona koa no fanalahidin'ny fitaizana mahomby hita teo amin'ny Josefa sy Maria.
Akoatra ny fanana Joseva sy Maria firaisana tsara, fiangonana tsara, dia anisany vady ny nanome fahafahana, ainy nanome fitokisana ny zanany. Nefa ainy koa ny nampiseho ny fahefany amin'ny maharay aman-dreny azy. Jereo ange nandeha lalana indray andro izy vao nitady ny zanany. Ino na nidika ny zanany? Milaza fa nanana fahafahana tsara Jesosy, fa ny mbola kely tao amin'ny ray aman-dreny, tsy voakejakeja, tsy voabedibedy lava, tsy nanaovana izy mivady tsongo ty foana, fa nomeny ray aman-dreny fahafahana. Milaza koa zany fa natoky azy tamin'izay nataony sy tamin'izay nalehany ray aman-dreny fifandraisan'ny zanaka sy ray aman-dreny miorona amin'ny fifampitokisana. Izany no hita teo amin'ny fitaizany Joseva sy Maria ny zanany. Zava-dehibe tsara Maria izany diavana, satria manampy be dehibe amin'ny fivelaran'ny ankizy. Azo inona fa izany fahafahana sy fitokisan'ny ray aman-dreny azy zany no anisany nanefa an'i Jesosy tonga zaza nanana fahendrena sy fahalalana, izay nahatalanjana mpampianatra tao amin'ny tempoly. Retsika teo tamin'ny vakiteny natao rehefa janona tany Jerosalema tao amin'ny tempoly izy, dia niresaka tamin'ny mpampianatra tao, dia hita tamin'izany ny soratra masina fa feno fahendrena izy, feno faharanita-tsaina izy, analala soratra masina koa Jesosy. Akoatran'izany dia nainiainy tsara koa izy, ary nisokatra tamin'ny hafa, tamin'ny fahaiza mametraka fanontaniana mivelatra. Zaza mivelatra noho ny fanomezany ray aman-dreny azy fahafahana sy fitokisana. Ekena ry havana fa ny fanaovana baranahany amin'ny fitaizana dia manimba ny ankizy taizana sy beaza. Ny fanerena azy ao anatin'ny vaholanantava kosa nefa dia anakana amin'ny fivelarana. Fa manampy izany, Joseva sy Maria dia nametraka fepetra tamin'ny fanomezana fahafahana ny zanany. Indray andro ihany ny fepetra napetrany. Voatapitra indray andro dia nanomboka nikaroka an'i Jesosy izy, manome fahafahana ao anatin'ny fepetra mazava. Izany koa no anisan'ny nahitany Joseva sy Maria fahombiazana tamin'ny fitaizana ny zanany. Nanana fitokisana ny zanany Joseva sy Maria isika, nefa koa dia nitana tsara ny fahefan'ny ray aman-dreny tompona andraikitra izy vady. Tsy mitsoaka tamin'izany andraikin'izany. Eto amin'ny tantara ity dia mametra-panontaniana amin'i Jesosy, ampitiavana izy, nefa entitra koa, mitaky fanazavana amin'i Jesosy izy. Inona no antony tsy nandehana ny loto miaraka taminy? Firofiry moa ry havana, ny ray aman-dreny mataho-janaka amin'izao andro iainantsika izao, samy tenin'ny zanany ny ankamaroan'ny ray aman-dreny, ka tsy magaga raha mitomboka isakoa ny ankizy tsy tandalana. Tsy misy zava-miafina velivela nefa ry havana ny amin'ny fitaizana, fa rehefa tsy verenan'ny ray aman-dreny miaraka amin'ny zanany ny zavatra tsy mety nataon'izy ireo, dia andeha anjambany an-trano ny zanany ka ho veren'dalana. Ry havana, ny fiafarany tantara eto dia ahitantsika miharihary ny fahombiazany ty fianakaviana nisy an'i Jesosy zaza ity. Ny firaisana sy fiangonana tsara tokony ho hita mandrakariva eo amin'ny ray aman-dreny, ny fiarahan'ny vonina ikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fiarahan'ny mizara ny fihetseham-po, ny fiarahan'ny atsoroka ny asa fitaizana sy fanabeazana, ny fanomezana fahafahana sy fitokisana ny ankizy ao anatin'ny fepetra tsy maintsy apetraka, ary ny fijoroana ray aman-dreny tompona andraikitra. Izany rehetra izany no afatra apetraka ny filazan'ny tsara amintsika fianakaviana kristianina tonga eto androany, mba hitarika antsika amin'ny fanahafana ny fianakaviana masina izay anisan'ny tompo tetỳ an-tany, sy hananantsika koa fahombiazana miaraka amin'Andriamanitra ao amin'ny fianam-pianakaviantsika koa. Izay manao tsofina ety miaino, aoka izy ihany izay mifanahy amin'ny fiangonana. Amen.